anjara-birikinay zahay atao amin'ny fikambanana fitily mandritra ny andro maromaro dia izara hani-masaka ho an'ireto fianakaviana sahirana sy mijaly ireto izahay. Ny fandraisanay anjara amin'izany dia vary sy laoka miampy koba aina ho an'ireo zaza madinika. Sikisao maneu zai tena matinyao nakuwa maricha mitikin zazirai ilazanao hiai nunawas tiara intambini ratu kisikisao mata is it then a mana? Come I kill you outside, utena matucha, kahaka sada tai, weighing is a now. Itunda fly number, Chini fifa kahala ufundu na wirai mojakizai wabifenu fajeste dami fanume dana raumakazania semirfa Chini fifa kala junaira wirai mojakizai Fifalina ny tenenako farany
jerena bloka fana jerena bloka fi tena tapahitana vita am'ky sotra tompo manonona n'le anaran'le olona rehetrarehetra aloha zay satria efa misy lisitra zany a efa vita hoe isy atokantrano zany hoe firy le olona dia mizara le jeton zay ahafahana mizara le sakafo ary anatiny rehefa aveo le fidinana ifotona ohatr'izao zany tena hitanao mihitsy hoe mba manakaiky kokoa an'le mpiarabelona ianao hoe dia le mba fahafalianao hoe mba nisy zavatra vitanao zany ho an'ny mpiarabelona aminao mba rehefa hitanao misy tsika eny aminy amin'ny zavatra vitanao dia reny zavatra ohatr' ireny tena zava-dehibe dia re zavatra ohatr' ireny mahafaly anao dia izay angambany rehefa ohatra hoe latsaka kantenena zao firenena dia tsy afaka mijery fotsiny zavatra ohatran'izao zany a ho an'ny olo-pirenena rehetrarehetra na dia indray mandeha amin'ny fiainana raha tokony mba milatsaka ny sitrapo mba manampy ny pretendazana aminazy fa miteraka fahafam-po miteraka hafaliana lehibe le izy. L'association FITI a été présente, l'association FITI reste présente, elle est là aujourd'hui. Face à la situation actuelle, on ne pouvait pas juste regarder, se croiser les bras. Donc l'association FITI, avec la situation précaire qu'il y a, avec la famine qu'il y a, apporte du mieux qu'elle peut sa contribution pour aider nos compatriotes. Et puis l'association le fait et va continuer à le faire pour soulager ces personnes et aussi pour leur apporter du baume au cœur. En fait, c'est une question de solidarité vraiment pour le pays qui est vraiment en plein désastre, si l'on puisse dire. Donc on est vraiment venu aider les gens qui ont vraiment mal. Ce qui m'a poussé à joindre l'équipe de l'association FITI aujourd'hui, écoutez, tout simplement, on ne peut pas rester indifférent à la détresse de nos compatriotes. Nous avons été privilégiés de n'avoir pas subi cette inondation. Et aujourd'hui, c'est un jour comme un autre, une opportunité de pouvoir donner et de partager. Je suis donc venue ici pour les encourager et puis pour leur redonner un peu le sourire. hoanitra bonamisa 120 ireto avy no natolotra vary 2 tonna sy 700 kilao akoho 500 isa hena 220 sy 700 kilao légume 2 tonna sy 500 kilao tsaramaso 520 sy 900 kilao koba hena 30 kilao sy 700